izy ary aho anisan'le olona avy ety ivelan'ny fitondrana na dia marina fa atao anaty fitondrana daholo zarozareo nanangana azy izaho anisan'le olona avy ety ivelan'ny fitondrana niditra ny kiamban-data satria tsy antoko politika ny faritany Fianarantsoa fa fiaviana ary vondron-drazana samihafa na dia ny zarazaraina na dia coupage territorial administratif avy amin'ny fanjakana azy fa miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy ny zavatra ho zaraintsika kely eto dia mahakasika ny tantara toy ny fikambanana fizafafi maneho hevitra manko zao amin'ny fotoana izao ny zanaky tany Fianarantsoa tsy iza moa zany fa Eretina Rasoamarimanana Dizaref ary ihany koa Soely Moussa tsy manaiky ny anisorana Kristina Mahasoa tsy ho filohan'ny fikambanana fizafafi ireo zanaky Fianarantsoa sasasasany ary mangataka ihany koa tokony isian'ny fampiasana eo amin'ny mpikambana bureau nasionaly sy ny mpikambana foibe ahafahana mandamina tsy isiany fizarazarana eo amin'ny samy zanaky Fianarantsoa ekena manko amin'ny fotoana izao fa misy ny fampizarazarana misy ny ady an-trano atao reo zanatany Fianarantsoa mba haninona mba haisian'ny tombotsoa manokana mahakasika ny ara-politika koa izany manko anehony Zaref sy Soely Moussa fa hoe hatreto aloha mbola Kristina Mahasoa ihany no filohan'ny zareo fizafafi ity fikambanana faritany zany Fianarantsoa ity na dia ataontsika hoe maro azany district ao anatin'ny tany Fianarantsoa na eo ihany koa dia maro ihany koa ny fikambanana ara-drazana na mpanjaka zany ao anatin'ny tany Fianarantsoa ity dia aokare mba hajana ry ny resaka politika na tombotsoa manokana mahakasika n'ity fa nity dia fikambanana ara-drazana koa izay no faneho-kevitra natao ry zareo ary mangataka ihany koa mba isian'ny fiovoriam-be na fihonana fanalohan-kevitra izay mahakasika n'ity raharaha ity aokare hoy zareo mba tsy mpanao politika no iaditsika fa ry ity dia ara-drazana fikambanana association ara-drazana koa nanamafy ara-zany manko ry zareo ao anatin'ity video ity mba zotao mijery manko antsika tompolahy sy tompoko vavy azadino andrany ny abonné na manao zay amina manao commentaire izay hahatsara zavatra amin'ity chaîne YouTube tsika ity koa izay no masakazotsika roso tompolahy sy tompoko vavy koa izay no faneho-kevitra ary iziriziry manko ry zareo satria reo mpanoana fitondrana mba hoe hialany Kristina Mahasoa etsy an-tany kosa nefa i Kristina Mahasoa dia tsy mbola nanay hevitra ary mbola tsy nahitana teny navoaka fa nangina hatreto ary izay ihany koa nanatonga nyreto Zaref sy Soely nanao hevitra fa hoe mbola Kristina Mahasoa no filohan'ny zareo amin'ity fikambanana ity satria tsy manaiky hidirany resaka politika ao anatin'ity satria fikambanana ara-drazana ity fa tsy fikambanana ara-politika koa mazoa atao mijery tompolahy sy tompoko vavy tsy manaiky ny ampizarazarana no ny resaka tsy vidivikevitra sy ny fitadiavana tombotsoa manokana ny zanaky Fianarantsoa ho nambara ny Eretina Rasoamarimanana Androany na koa antsoina hoe Zaref raha nambarany dia ira ihany filohan'ny fizafafi dia ira mato Kristina Mahasoa mariana fa ny ilaka misy lasa teo ho nonanao fanambarana ireo mpikambana ao anatin'ny bureau nasionaly ny fizafafi niaraka tamin'ny mpikambana foibe ary tamin'izany no nilazan'izy ireo fa tsy filohan'ny fizafafi intsony i Kristina Mahasoa no heverina tony tsy nisy ny fanambarana iny ho nambarany Eretina Rasoamarimanana na koa antsoina hoe Zaref hoe mandeha ny feo sy ny sisa zany dia mitarandro mirahina Fianarantsoa ary mijoro ny ray aman-dreny zahay tsy mbola nahita taratasy na feon'ny teny fa tsy tarika an'izany izy satria raha iaho manokana zany no antaninareo dia fondatrice izy ary aho anisan'le olona avy ety ivelan'ny fitondrana na dia marina fa atao anaty fitondrana daholo zarozareo nanangana azy izaho anisan'le olona avy ety ivelan'ny fitondrana niditra ny kiamban-data satria tsy antoko politika ny faritany Fianarantsoa fa fiaviana ary vondron-drazana samihafa na dia ny zarazaraina na dia coupage territorial administratif avy amin'ny fanjakana azy fa any Fianarantsoa mbola misy ampanjaka misy tangalamena mbola misy mpitakazo-manga mbola misy olona nametrahany razana hafatra amin'izany firaisankina Fianarantsoa zany ka noho zany averina hoe ho an'izay mety mahazo tombotombo ny ara-politika amin'izay zavatra fanao zany fa tsy ny fampizarazarana kosa fotsiny any Fianarantsoa amina endrika hoe noho ny fitadiavana fahefana sy ny seza manokana zay nga mba mety zay ka anay aloha tsy mahita an'izay fa ny fahafantarana anazy dia tany misy olobe sa miady zaza Fianarantsoa sa miady satria mbola mijoro ny olobe Kristina Mahasoa ray aman-dreny ara-drazana avy any amin'ny faritany Fianarantsoa ny lafiny ara-panjakana igny sa hidirana ny lafin'ny politika satria io dia mampizarazara antsika gasy
melohany Soalimosa ny fanaovana resabe ity resaka fizavafi ity ary namafisiny fa ny fizavafi dia toy ny fikambanana rehetra ary tsy voatery hitovy fomba fijery sy loko politika ary finoana fa ny tanjon'ny fikambanana dia ny firaisan-kiny eo amin'ny zanaky Fianaratsoa. Toy ny fikambanana rehetra dia misy ny olana ao anatiny saingy azo heverina fa ilama ihany izany rehefa misy ny fampiresahana ho hiatran'ny fanazavana. Marina fa mitovy amin'ny association rehetrarehetra ny fikambanana rehetrarehetra mety misy ihany ny ataoko hoe conflit interne izay koa moa ny maha-olombelona dia matsona mihitsy ary hoe être conflictuel fa ny zava-dehibe dia ny fahaizantsika mandrindra n'izay conflit izay. Olon-dehibe samy manana ny maha izy azy olon-kendry ireo dia fantatro ary tsapako fa olona afaka ifanatona afaka ifampiresahana. Savorovorokila-toana moa ny fomba fiteny izay fa tsy dia tokony créer polémique be iny resaka iny fa minoanareo fa atoato andeha hiravina disadisa fa ny fizavafi dia mitsangana ara-dalàna ary hitatsika eo fa mety hiara no fanambarana izay moa dia manosika an'izay ndao asehontsika fa miray hina zany fizavafi zany ary fitaratry ny association rehetrarehetra eto Madagasikara. Nilaza ho tsy manaiky ampizarazarana ny zanaky Fianaratsoa amin'ny resaka politika Amboho Izarefa sy Soalimosa fa miantso fifampiresahana amahana ny olana eo anivon'ity fikambanana ity.